Ho ampitombona mandrakariva aminareo any ariavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Misaotra an'Andriamanitra lehibe indray isika ariavako noho ny amin'ity talata fa 17 volana Novambra taona 2022 andrenesantsika ny mofinaina tenin'Andriamanitra ho antsika, hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay masina sy tsara indrindro, Andriamanitra ny voninahitra, Andriamanitra ny fiandrianana, Andriamanitra tompony hery sy ny fahefana rehetra ianao ary mitaiza sy mikolokolo anay araka ny sitraponao. Misaotra anao izay fa mbola fonao hiaino sy handre mandrakariva ny teny avy amin'ny soratra masina, ny teny fiainana, ilay teny sarobidy, koa ny fanainao masina hitaridalana, hanazava, ampianatra ary hananatra anay, ampahery anay amin'ny fiatrehanay izao tontolo izao. Dia momba anay ry fanahy masina tsara indrindro, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny salamo 7 ry havako no mofinaina voalahatra ho antsika anio. Salamo 7 ny andininy rehetra, andininy voalohany hatramin'ny 17 no vakintsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: Andriamanitro, tafatoetra ny foko, ny fanahiko no hihira sy hankalaza, mifoaza rivalia sy lokanga, hifomaraina koa aho. Hideranao eny amin'ny firenena maro aho Jehovah, ary hankalazanao eny amin'ny jentilisa. Fa lehibe mihoatra ny lanitra ny famindramponao, ary mipaka eny amin'ny rahona ny fahamarinanao. Misandrata any ambonin'ny lanitra ianao Andriamanitro, ary aoka hoety ambonin'ny tany rehetra ny voninahitrao. Mba hahafaka ny malalanao, dia vonjeo amin'ny tananao ankavananao ka avalio. Andriamanitra niteny tamin'ny fahamarinany hoe: hifaly aho ka hizara any Sekema, ary ny lohasan'ny Sokota ho refesiko. Ay Gileada, ay Manase, ary arony lohako Efraim. Dia hipanjakako Joda, tavindranoko fanasana Moab. Edoma no anipazako ny kapako, no ny amin'ny Filistina no hiobiko. Iza no hitondra ahy ho any an-tanàna mafy? Iza no hitarika ahy ho any Edoma? Tsy ianao va no efa nanary anay Andriamanitro? Sady tsy mivoaka miaraka amin'ny miaramilanay Andriamanitro? Vonjeo amin'ny fahavalo izahay, fa zava-poana ny famonjena ataon'ny olona. Andriamanitra no haherezantsika, fa izy no anitsakitsaka ny fahavalontsika. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, ity salamo ity dia salamo izay fihirana nataon'ny zanak'Israely fonizy nivoaka ny fahababoana tany Babilôna. Fihirana izay namerenana na nahatsiarovana ny salamo efa nataon'i Davida tamin'ny fotoan'androny, tamin'ny andron'i Davida mpanjaka ihany izany. Salamo natao teo anatrehan'ny fivoahana tany amin'ny fahababoana, fa ihany koa ny amin'izay ahafahana miatrika ny fiainana tao aorian'ny fahababoana, ny ahafahana hiatrika ny fanarenana ny fiainana sy hiatrehana ireo toe-javatra samihafa izay mbola banjinina sy ny fanorenana hindray ny tanàna sy ny firenen'ny Israely.
eo anatrehan'ireo zava-manahirana rehetra ireo indrindra no indro atsiarovan'ny jiosy ity salamo nataony Davida ity, ary anorenana ny finoana sy ny fanantenana raha teo. Ndeha ry havako malala hojerentsika reto toejavatra anankiroa mazava tsara ireto. Voalohany, eo anatrehan'ny toejava-manahirana, tsarovy fa tafatoetra ao amin'Andriamanitra isika. Hoy ambaran'ny andininy voalohany manao hoe Andriamanitro tafatoetra ny foko. Ao amin'ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahadimy ry havako malala dia mamerina fotsiny ihany ny ambaran'ny salamo fa 7:50, atsiarovana ny fomba namonjen'Andriamanitra ny Davida mpanjaka teo ampelantanan'ny Saoly fahavalo. Any amin'ny salamo fa 7:50 dia averina indroa mihitsy ny hoe tafatoetra ny foko. Hoy ny voalaza hoe Andriamanitro tafatoetra ny foko, eny tafatoetra ny foko. Ny mpino izay eo amin'ny tany nady, ny mpino eo am-piazakazahana, eo anatrehan'ireo toejavatra mifamaofao na ihany koa antsoina hoe ireo zava-manahirana samy hafa hatrehana, dia mahatoky fa tafatoetra ao amin'Andriamanitra izy. Ny hevitry ny teny hoe tafatoetra ny foko ry havako dia entina ilazana ny fanantenana ao amin'ny mpino fa manana antoka na assurance ao amin'Andriamanitra ny mpino, mandry tsy manana iahy ao amin'Andriamanitra ny mpino. Zany hoe io Andriamanitra izay inony sy tompony no fantany fa azo anorenana ny fony na ny fanahiny. Zay ny hevitry le hoe tafatoetra ny foko na hoe tafatoetra ny fanahiko, dia te hiteny manao hoe mahazo antoka ny foko sy ny fanahiko, tsy manana iahy ny foko sy ny fanahiko. Koa rehefa tsara antoka ao amin'Andriamanitra ny mpino dia mivokany eo amin'ny andininy faharoa hatramin'ny andininy fahadimy, afaka mideran'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra izy, afaka mideran'Andriamanitra ao amin'ny firenena rehetra izy, eny hatrany amin'ny jentilisa aza. Ny antoka omen'Andriamanitra ny mpino arak'izany dia afaka avadiky ny mpino ho fanomezana voninahitra an'Andriamanitra. Ny antoka omen'Andriamanitra ny mpino dia ho avadiky ny mpino ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Zany no ambarany andininy fahadimy hoe misandraha tany ambony lanitra ianao Andriamanitro, ary aoko ety ambony tany rehetra ny voninahitra ao. Mino mantsy ny mpino fa Andriamanitra tsy tafatoetra eo anivon'ny mpino ihany izy, fa Andriamanitra tafatoetra eo anivon'izao tontolo izao raha teo ihany koa. Ravako malala, mampahatsiaro antsika indray izao tenin'Andriamanitra izao arak'izany, fa na toy inona adiny fiainana, na toy inona fikorotanam-piainana misy eo aminao. Indraindray tsika hiatrika fiovam-piainana maro samihafa, fiovana na fandinganana ny fiainana amin'ny lafiny betsaka, miova asa, miova toerana, miova sata, miova amin'ny lafiny betsaka, tahaka an'ireto zanak'Israely reto avy tany am-pahapapona iverina hiova indray, hiaina any amin'ny tany izay fonenana, dia tsarovy tafatoetra ny fo sy ny fanahy, mahazo antoka tsy manana iahy ao amin'Andriamanitra isika.
Andriamanitra no mandrindra sy mandamina ny fiainan'ny mpino, ahafahan'ny mpino misadapta, ahafahan'ny mpino miaina ao amin'ny tany izay hitondran'Andriamanitra azy indray. Tafatoetra ao amin'Andriamanitra ny mpino ka mandry tsy manana ia. Fa ny zavatra faharoa izay hodiniantsika ry havako malala amin'ity soratra masina ity dia ny hoe eo anatrehan'ny toe-javatra manahirana samihafa, tsarovy Andriamanitra no mpanjaka. Tsarovy fa Andriamanitra no mpanjaka. Manjaka eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra. Eo amin'ny andininy fahaenina hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo indray ry havako dia mamerina fotsiny ny efa voalaza ny Davida any amin'ny Salamo faha-enimpolo, Salamo faha-enimpolo, mampahatsiaro ny fomba ny tantanan'Andriamanitra ny Davida raha niady tany Mesopotamia tamin'ny fotoan'andro. Ambara tamin'izany fa eo anatrehan'ireny fahavalo ireny dia tsy Davida izay mpitary tafika akory no mahery fa Andriamanitra. Tsy Davida no nanjaka fa Andriamanitra mihitsy no manjaka eo amin'ny zanak'Israely. Ka eto dia mampahatsiaro indray izany fa Andriamanitra Davida dia Andriamanitra ny Israely ihany koa manjaka eo anivon'ny Israely. Koa raha manjaka eo anivon'ny Israely izy dia tompon'ny fiandrianana, manana ny fiandrianana eran'ny Israely rehetra, ary izay moa no hitanisana ireo amin'ny andinin'ny fahavalo ireo faritanin'ny Israely izay anjakan'Andriamanitra. Ay Gileada, ay Manase, ary ny lohako Efraima, te hipanjakako Joda. Izany hoe Andriamanitra manjaka ao anatin'ny vahoakany. Fa tsy eo ihany fa io Andriamanitra manjaka io koa dia mbola vonona hitarika ny vahoakany, hitondra ho any amin'ny fandresena, hitarika ny vahoakany hiady eo anatrehan'ireo toe-javatra samihafa, indrindra eo anatrehan'ny fahavalo. Izany no ambarany andinin'ny fahafolo hatramin'ny andinin'ny fahatelo ambin'ny folo hoe iza no hitondra ahy ho any amin'ny tanàna mafy, iza no hitarika ahy ho any Edoma. Andriamanitra mpanjaka izay manjaka eo anivon'ny vahoaka dia Andriamanitra vonona tsy manjaka ao anatiny fotsiny ihany fa manjaka ka mitarika ny vahoakany hiatrika sy hampandresy azy eo anatrehan'ny vahoaka, eo anatrehan'ny fahavalo. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, na tohina tokoa kay toe-javatra atrehantsika, na olana anatiny na olana ivelany, dia eo ilay Andriamanitra izay efa nekentsika ho mpanjaka, nekentsika ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika. Izy no tompon'ny fahefana rehetra, tompo teny farany amin'ny fanapahan-kevitra rehetra izay ho raisintsika, ary indrindra handray an-tanana ny adintsika sy ny fahasahiranana rehetra izay mety manjo ny mpino. Andriamanitra manjaka ao anatiny sy ivelan'ny mpino Andriamanitra. Andriamanitra manana ny fiandrianana rehetra. Andriamanitra koa azontsika antenaina, azontsika hitokiana amin'ny zavatra rehetra. Raha fehezina ry havana dia hoy ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra, izao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra: fanantenana vaovao ho an'ny jiosy ny fivoahana avy tany Babilôna. Koa natohina toe-javatra manahirana, toe-javatra atrehana, dia mino izy ireo fa Andriamanitra no omba azy. Ho anao ihany koa ry havako malala, aoreno ao anatinao izany fanantenana izany, ahafahan'Andriamanitra miasa eo anivon'ny fiainanao. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika.
ry Andriamanitra ny fahatsarana rehetra, ny dera sy ny laza ny voninahitra ho anao. Endre ny toky sy fanantenanay an'ilay Andriamanitra izay miasa sy monina eo anivonay, amin'ilay Andriamanitra izay mitoetra sy mandray an-tanana ny fiainanay. Misaotra anao izay Tompo fa tsaroanay marina tokoa, fa hitanao ny momba anay rehetra. Ankehitriny izahay dia mametraka eo am-pelatananao ny adiny fiainana, ny adin-tsaina, ny adim-panahy, ny ady amin'ny fahavalo samihafa, indrindra ny fahavalo eny amin'ny rivotra izay atrehan'ny mpino. Tompo, ampaherezo sy tario lalana mba ahazo antoka, mba ho tsara fiorenana sy fanorenana ny finoan'ny mpino ao aminao Andriamanitra. Dia ampahery sy ampatanjaka ireo osa, ireo marefo, ireo malemy amin'ny finoana ianao, atokisany fa momba azy mandrakariva ianao. Amin'ny anaranao Jesoa, nanaovanay sy angatahanay izany vavaka izany. Amen.